Tsara ny mampatsiatsika mpanaraka ny fahitalavitra ma-TV fa ho amin'ny rampitso ao aorianan'ny fandaharana mahenika izay hoentina hoanao aorianan'ny fampahalalambo vao zany fandaharana mahenika io ary ao anatin'izay fandaharana izay dia isy ny fandaharana manokana na ny fanadidina manokana izay hitondranantsika ny mahakasika indrindra ny tantaran'izany voalohan'ny volana May izany eo ihany koa moa ny mahakasika ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara. Efa ndresaka an'izay volana May izay antsika voalohan'ny volana May dia tsy vitsy tamin'ireo mpiasa nefa no mbola nanatanteraka ny asa fanaony andavanandro tamin'ity andron-droany ity. Maro no tazana teny an-dalambe rehetra teny nanatanteraka ny asa fivelomany mahazatra ary antsika ao anatin'ity sary manaraka ity indray ny zava-nisy teny rehetra teny. Raha nikatrana ny birao samihafa androany voalohan'ny volana May izay fetin'ny asa, misy kosa ny sehatr'asa izay manohitra ny asa andavanandro fanaony. Raha ny zava-nisy nanararoatra nanokatra ny tsena ny tranombarotra sy ny mpivarotra samihafa. Nanahoana androany betsaka be vidy. Ny mpiasa ao anatin'ny sehatry ny fitaterana samihafa ihany koa dia manohy ny fiantohana ny fitaterana ho amin'ny mponina. Anisan'ny asa tamin'ity androany ity ny mpitondra fiarakaretsaka iray. Anatonga ny asa androany zany dia fidy zany androany miasa mampiasa bebe zany le tômôbila, le plaisir, ny olona mitsitsena daholo dia miasa kely aloha androany. Ny embouteillage aloha misy fa en tant que en ville zany tsy misy izy raha voany. Fa raha voaka zany ohatra hoe menatsiny ohatra Dorampozy, Sabosinamena, Makamisaka any dia ampartirandreny izy misy avy aloha voaka mitsangatsangana daholo. Dia any izy manomboka mitoa. Tena mahatonga ny asa aloha dia tsy hita fe tsisy le vola e. Tsy misy vola dia miasa hoe zara hoe tsangatsangana, fa tena tsisy vola maina. Maina zany atao hoe crise ny fiainana. Ny anivon'ny fahasalamana, ny mpitandro filaminana ary ny mpanao gazety ihany koa dia tafiditra ao anatin'izay sehatra izay ary manohy hatrany ny asa ao anatin'ny fetin'ny asa.